noho ny trosa maro izay mbola efaingy dia mbola tsy misy tombom-barotra eo anivon'ny orinasa fanalamanga. Ny tombo kosa nefa ny chiffre d'affaires ahafahany miatrika ireo adidy samihafa raha ny fanamarina izay nentiny Tale Generaliny tany Moramanga. Ao anatin'izay rotaona taty aoriana izay dia araky ny maha industrie sylvicole ny orinasa mpanjakana Fanalamanga dia taoriana ny inventaire forestier izay natao dia nametraka politika vaovao ny orinasa hoentina miatrika ny zavatra misy. Tao anatin'izay dia napetraka ny fanatsarana ny zavatra efa misy, ny fampivelarana ny sehatra mampidi-bola eo amin'ny orinasa ary ny fanatsarana fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka lehibe misy eto amin'ny orinasa. Tao anatin'izay fiara-miasa zay dia nahitana vokatra be dia be ho an'ny orinasa. Tao anatin'izay politika tetikasa napetraka izay nahitana vokatra satria niatsara ny tombo avy hoe ny 700 isanjato ny chiffre d'affaires ny orinasa tamin'ny 2013 raha oharina amin'ny 2012. Izany dia nahafahana miatrika zavatra betsaka teto amin'ny orinasa, miatrika ny obligation rehetra, indrindra moa zany ny obligation sociale raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny CNAPS izahay, fa ihany koa ireo obligation amin'ny fiodinan'ny orinasa, amin'ny andraikitry ny orinasa, fa anisan'ny zava-dehibe ny fitsinjovana ny hoavy, fitsinjovana amin'ny court terme, moyen terme, long terme. Anisany mandanina vola satria mandany vola tokoa ny atao hoe fikarakarana ny solofokazo, ny fambolena, ny reboisement zany sy ny traitement soins sylvicoles mba fitsinjovana ny hoavy ny orinasa, fitsinjovana ny pérennisation ny ala ary indrindrandrindra ny gestion durable ny industrie sylvicole tahaka ny Fanalamanga.